izy ny famaky teny dia tsy ampy zany ny mihaino toriteny fotsiny fa sady mihaino toriteny a no mamaky teny a dia zay aloha ny resantsika dia atao aloha zay ampiarina fa tsy mety ny fiainam-panahintsika raha vao tsy misy a tenin'Andriamanitra. Ndao tsika mbola aloha fahofatany anatina vavaka maraina ankasitraky ny tompo a isan'izay namindrana fony tarihany tamin'ny alalan'ny fanahiny avy any amin'ny tokantrano avy any amin'ny fandriana mafana avy any amin'ny isan'androm-piainantsika sy ny mahazatra ho tonga netry teny eto amin'ny fanatrehany Androany satria mangetaeta azy ary manaja ny fanatrehany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy a ny amin'ny sekoly maraina eto isan'andro latsinainy talata larobia tahaka ny Androany maraina dia misaotra ny amin'ny famindram-ponao, misaotra ny amin'ny fanenao masina tsy matory fa miasa mitarika amin'ny taonanay, mandresy lahatra sy mampatanjaka ny fanapahan-kevitra avy any amin'izay misy anay avy anaty fandriana mafana tokantrano zavatra iainana fiainana andavanandro tonga soa eto amin'ny fanatrehanao indray Androany maraina. Misaotra fa sarobidy ny fanatrehanao, mamy ny fanatrehanao, fahazavana ho anay ny teninao, fanilo ny tongotray, aina ho anay zany, fahasalamana ho an'ny nofonay, fanahy sy fiainana, fahamarinana manafaka ny tsy ho andevo. Misaotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ho fotoam-pitahiana ho amin'ny fiainam-panahinay, ho fotoam-pitahiana ho anay manontolo momba anay ny mahakasika anay ny maha-olona ray manontolo fanahy aina vatany indray, ny fahafahana mandray ny teny miombona amin'ny teny ary ny fahavononana avy ao anaty ankatoan'le teny izay omenao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Ataontsika tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety ary tenenino akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe manana teny ho anao Andriamanitra hoe teny manovanao hoe ahafahanao manova zavatra hoe amen. Ndao tsika hijery ny marika toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra dia avy amin'izay tsika no handray ny lohateny ho amin'ny androany dia miditra amin'ny fomba fampiarana ny lohateny amin'ny andavanandrom-piainanao satria manaitra Andriamanitra, manampy Andriamanitra, manosika Andriamanitra ary te hitantsika ny midingana tsara lavitra noho izay misy antsika teo aloha. Fakitsika ny teny rehefa hita aminaran'i Jesosy. Ary no niditra tao Kapernaoma indray Jesosy rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy. Ary dia tafangana ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny enoloany ny varavarana aza. Ary Jesosy dia nitory ny teny tamin'ireo vahoaka maro be ireo. Ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy izay nolanjainy efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesora ny tafon'ny tranony toeran'i Jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidiny teo ny fandriana izay nandriny ilay marary ny paralisisa. Androany manokantsika dia vangin'Andriamanitra miaraka eto amin'ny alalan'ny lohahevitra anankiray izay ampandroso ny fiainam-panahintsika iombona amin'Andriamanitra bebe kokoa nampitondraina ny lohateny hoe zéro excuse. Teto reto olo reto dia nitondra marary. Ary io marary io marary ny paralisisa. Zany hoe io olona io zany tsy afaka mitondra ny tenany fa tsy maintsy misy olona mitondra azy. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana nisy an'i Jesosy dia faly zareo satria ho tapitra ny fampahoriana. Resy io aretina io hitsangana io tovolahy io lehilahy io satria maro ny vavolombelona fare fa zay nentina teo amin'i Jesosy dia vita. Tena akaikinao azadino hoe fa zay nentina teo amin'i Jesosy dia vita hoe amen. Dia faly bitabitaka be tena tonga soa matsara eto amin'ilay trano. Gaga be zareo rehefa tsotro ny androany misy seza tamin'izany tena tonga dia tsy feno daholo mihitsy. Tena feno hatrany amin'ny lavarangana. Fa zavatra nahavariana tsy hoe niverina zareo hoe bon tsy anjarantsika zany androany fa andao ody fa zay zany ny sitraky ny tompo. Indraindray mantsika to dia boriborina sitraky ny tompo zay rehefa ohatra hoe miandro bus tsika hamonjy sekoly dia tsisy bus dia zao no tenentsika zay zany ny sitraky ny tompo. Androany lesina namboarana zay fa tsy sitraky ny tompo zany le izy ka ny sitraky ny tompo ho tonga eto ianao. Jereo tsara le teo. Nentina le izy hoe ahoana ny atao? Be dia be mety ny teny nareo tokony tonga maraina. Nareo tokony tonga aloha. Fa ka rehefa mitondra marary dia prioritaire. Marary daholo ireo olona be dia be ireo be voka nga io lehilahy io. Raha be voka dia afaka nampidina fa tsy be voka io marary rehetra io rangaty tonga avy rapitso. Mety be dia be ny zavatra anakana
mety anakana hita masina mety anakana moralement tadio tsara fa raha vao ny aty voadony dia tsy mivoaka ny trano ianao tsy hoe misy mibarikady ny vavadinareo a aty ny voadona dia mivavadiny tsy voahana fa za mahita fa tsisy voadona matovy tavavoaka ny vavahady ianao io fa zao ozy izy ry zareo bon afaka milahatra ve tsy milahatra ho ny androany afaka miandro ve vao vita ny toroteny dia lasa izy afaka mivadika avatsy ambadika ve efa fen'olo ny ao ambadika eo so dia misy efa nilahatra ho antsika tsisy milahatra tsisy réservation ny androany raha nijerena zany raha nita maso dia tsisy azo atao fa rehefa tena mahatery ao anaty misy azo atao zay mahatonga ny leson'androany omeny tompo hoe zéro excuse dia afaka asiana tire kely dia hoe misy foana ny azo atao tena akaikinao a ninonino ho teneninao eo hoe dia tena izy ninonino ao an-tsainao io hoe misy azo atao foana hoe raha eo Jesosy hoe ka androany tsy hoe eto fotsiny Jesosy fa ao anatinao miombona aminao ary ianao miombona aminy misy taona adino zany dia misy taona miravoravo tana antsika rehefa misy zavatra manakana antsika fa androany ampahirezin'Andriamanitra tsika natao zao fin du mois zao adiva hiditra tapataona faharoma antsika araka ny fampanantena nomen'Andriamanitra sy ny fampatsahivana fa nytaony teny fikasana amin'ity taona ity dia tena tsara be ary zay omen'Andriamanitra dia tsara avokoa ny fahombiazana dia metomboka amin'ny hoe tsy misy tokony ialako tsiny ny succès dia zéro excuse raha resaka hoe succès eto dia tsy le succès fotsiny hoe mirentirety ivelany manana fiara ray dia lasa mianana fiara folo efa tsy zay tsony fa le succès resantsika eto ny fonao tafasokatra mifankahita sy miombona amin'Andriamanitra ary tafiambina hitsena ny fiverenana an' Jesosy ny fiovahantsika hanahaka an'Andriamanitra eo amin'ny endrika Jesosy dia tokony tsisy excuse ny famoahantsika ny fon'Andriamanitra ao anaty sedra dia tsy tokony ndaso vetivety ny tsy fahaizantsika mamoaka ny fon'Andriamanitra dia tsy tokony hamarintsika amin'ny fialantsiny zay mahatonga ny fomba fitentsika tsy tokony hitentsika hoe itsika ane olona nofo amandray nofo amandray ianao fa misy différence kely efa plus Saint-Esprit ianao zao dia mety tsy ho takatry ny saintsika za fa manova zavatra betsaka satria tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa nanamboatra ny olona dia vovotany plus Andriamanitra égale olombelona ny mahaizy azy ianao io zany dia mifofinain'Andriamanitra mahavelona anao mahatonga anao manan-tsafidy afaky ny ity an'Andriamanitra ny alika ianao zao tia ianao satria manome sakafo azy ianao fa ny alika ianao tsy voatery ho tia satria za tsy fantany dikan'izay fitiavana raha ohatra misy ny hoe fitiavana eros zany dia ny alika fitiavana tolanos zany hoe miankina amin'ny zavatra hohaniny mahatonga anazy metimety aminy ianao fa tsy ohatr'izay ny fitiavan'Andriamanitra fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy dikan'izay le ao amin'Andriamanitra tena hafa mihitsy ianao zao afaka amin'ity mpanota noho ny fitiavan'Andriamanitra renao sy tsapanao sy ampianarin'Andriamanitra anao satria ny programan'i Jesosy vonjeny ianao mba hiara-iasa aminy hamonjy ny hafa mbola very misy point vitsivitsy hodiniantsika mahakasika an'izay hoe zéro excuse izay voalohany dia tafiditra ho isan'ny fahatanterahana ny fijoroantsika tsy misy fialantsiny Matthieu 5:7 zao voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra eto Jesosy dia milaza fa fotoana mahamety ny fahatongavako hitakiako fahatanterahana satria omeko tsy ho ela ny fanahiko ny olon'ny testamenta taloha dia tsy nitakian'Andriamanitra perfection satria tsy possible hiaina perfection ny olon'ny testamenta taloha izay mety hoe ny vangin'ny fanan'Andriamanitra fa mbola tsy nanana ny fanan'Andriamanitra tao anatiny mazava tsara zay fa rehefa tonga Jesosy dia manomana izy fa tsy maintsy isy ny Pentecoste dikany Pentecoste dia andro fahadimapolo anaovan'Andriamanitra programa
nidinany fanany ameno. Ny fotoana amin'ny Pentecoste tsy fotoana fanomezan'Andriamanitra amin'ny fanahy satria tamin'ny résurrection ny arivany lahady nitsanganan'i Jesosy nefa nomeno ny fanahy. Fa 50 jours après vao nidina indray ny fanahy nameno izay efa nanana ny fanahy. Ohatrany hoe androany eo mena rano ianao fa tsy midika hoe feno rano ny tavoahanginao. Mazava angamba an'izay. Dia hozy Jesosy, aoka nareo ho tanteraka tahaka ny fahatanterahany rainareo izay ny an-danitra. Voalohany, possible le tanteraka matoa tenenin' Jesosy. Tena akaikinao, izay tenenin' Jesosy possible hoe. Avy ary amin'ny farany izay, izay tenenin' Jesosy possible hoe. Avy ary dia teneny eo akaikinao. Ny olona miteny fa tsy possible zany hoe. Fa Jesosy miteny fa possible le izy hoe. Mianatra ianao hoe ha? Izay tenenin' Jesosy ihany hoe ampidirina. Jesosy miteny possible ianao parfait, possible ianao tanteraka. Raha izay. Faharoa, le modelin'ny rainareo izay any an-danitra zany hoe tsy maintsy zanak'Andriamanitra aloha vao miaina fahatanterahana. Fa tsy hoe tanteraka nefa tsy zanak'Andriamanitra. Dikan'izay ny perfection resantsika eto zany tsy hoe perfection ivelany fa mandray an' Jesosy aloha. Olona mandray an' Jesosy ny miaina fahatanterahana ankasitra an'Andriamanitra. Fahatelo, nomeny Jesosy ny modely satria izy ny modely azo tafina. Nidin'Andriamanitra mba ho modely azo tafina. Niditra ao anatinao Andriamanitra mba hanampy anao sy hanamorana n'le fanahafanao azy. Averiko. Nidin'Andriamanitra mba hafahany mijoro ho modely azo tafina. Tena akaikinao tongolombelona Jesosy hoe mba ho azo tafina hoe. Zao zany, raha tsy manahaka an' Jesosy zany tsika dia miraté ozy ny teny frantsay tsy tafaray, misy zavatra tsy voarayntsika tamin'izay antony nidinany. Satria anisan'ny nidinany mba ho hita maso, mba ho azo tafina ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso hatramin'izay. Zasa ianao zany mila manahaka an' Jesosy raha tsy zany tsy manaraka azy tsika. Tsy hoe manaraka fotsiny bêtement hoe iny izy dia makany, fa manaraka ny fihetsiny, manahaka ny toetrany, fijeriny sy ny fisainany sy ny rehetra mahakasika azy. Zay mahatonga Paul tafasoratra ary inoko fa Jesosy nampanoratra azy izy hoe araozy izy ny fampianarako, ny fitiavako, ny finoko, ny fandeferako, ny faharetako. Dia misy tsadikana misy terme anankiroa fa ambiny izay zany hoe natao isika hiova hifanaraka amin'izay modely naseho an' Jesosy. Nidina izy mba ho azo tafina ary niditra ao anatinao izy mba ho amoraina le fanahafana. Tsy ianao zany manao ezaka be ho tovy amin'Andriamanitra fa izy miditra ao anatinao dia ianao manokatra ny safidinao sy ny fanekenao mba ho mora tarihana. Fa efa ao anatinao le fahamoran'le fitariana satria ny fanamasina mihitsy tsy ety ivelana fa ao anatinao manampy anao sy mikarakara anao. Raha misy ny fisalasalana, eo ny fanamasina manampy anao. Raha misy ny tahotra, ao ny fanamasina manampy anao. Raha misy ny fiananana, ao ny fanamasina manampy anao. Raha misy zavatra ohatra mitady ho kamokamo mivavaka, ao ny fanamasina manampy anao. Amen. Hébreux 4:1 anaran'i Jesosy, koa aoka ilaozantsika ny abidim-pianarany amin'ny Kristy. Fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra. Rehefa miresaka momba ny fahatanterahana isika dia mila mandroso fotsiny. Ianao tsy tanteraka androany fa ianao mandroso any amin'ny tanteraka. Zay mahatonga ny fandraisana fanasan'ny tompo natao an'ny olona mandiny tena sy mangetaeta fiovana. Ny fandraisana fanasan'ny tompo tsy ho an'ny olona tanteraka raha tsy zany tsy afaka misotro sy makanina ianao. Fa rehefa ao anatinao ny etaeta kosa iova dia ho anao ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny latabatra sokafan'Andriamanitra satria ny ao anatinao hitan'Andriamanitra fa tsy te hitoetra eo amin'ilay faharatsiana ianao fa te handroso ianao any amin'ilay fahatsarana. Raha miresaka fahatanterahana zany tsika dia mila mandroso fotsiny ianao. Dia ilay fandrosoana tsy voatery to dia mandroso dingan-dava be fa afaka mandroso amina dinga kely ianao. Ohatra, ianao le karazana tsy mivavaka mihitsy rehefa miainga ao an-trano mba asio 2 minitra kely. Atomboy amin'izay ilay izy. Asio 2 minitra aloha miainga. Dia ampitomboy mba ataovy 10 minitra indray avy eo.
de ampitomboiny fa le izy a tsy hoe za to de miandry fanahy milatsaka to de adiny telo vao miainga ao an-trano eo eno sy ny adiny telo fa tsy hivavaka mihitsiny tena marina zany de lasa excuse ny hoe fanahy mihitsiny tsy mitarika ianao ny tsy mety ho tarina fa mifanahy raha ny tia mifanahy tena fenontsika aloha miainga ao an-trano fenontsika mivoaky ny trano fenontsika mandeha ny amin'izay andehanantsika satria raha vao tsy feno de misy fahabagana de fahabagana iny a misy misosika indray miditra mameno an'iny zay mahatonga antsika mila mitandrina Jesosy dia nitaky perfection satria possible imperfection ary izy niainy izany ny filazantsara amin'ny tantara momba an' Jesosy dia mampiariary fa possible no famandra plus Saint-Esprit plus fanahy masina dia miaina fahatanterahana ampanekeo zany ny sainao fa mety tsy iainan'ny olona zany fa afaka iainanao ary tsy mampaneko na ianao rery koa ary miainan'ilay izy a tsy olana mihitsy zany tsika zany tsy miainan'izay iainany daolobe fa miaina izay nytenenin' Jesosy fa azo iainana tsy mitaky perfectionne amin'ny hafa tsika efa mijery fitaratra aloha ny tsika aloha ampandrosoana eo anatren'Andriamanitra nitakitsika amin'ny hafa kosa famonjena mba voavonjy ny hafa fa nitakiana aminao perfection tovozao na maheno tsara tsika hoe tena akaikinao nitakianao amin'ny hafa hoe mba voavonjy izy hoe fa nitakianao amin'ny tenanao hoe mba ho tanteraka ianao hoe ianao zany tsy taky fatanterahany amin'ny olona mbola very izy mbola veryko mba vonjena aloha izy fa ianao ny tokony mitaky ny tenanao mba iaina fahatanterahana tsy hoe Andriamanitra eto zany tsika tsy miteny tsony hoe Andriamanitra te hitanao tanteraka fa ianao koa ve mba te ho tanteraka mahafinaritra be ne zany hoe tanteraka zany misy zavatra be dehibe miena na ny tension otrany na ny tension artérielle anao misy zavatra milamina ho azy rehefa iainanao amin'ny fahatanterahany teny ny fiainanao mila mandroso isika raha te hiaina fahatanterahana mila fandresen-dahatra mila resy lahatra aloha ianao te ho tanteraka ve ianao tianao ve zany hoe mba tanteraka hony ianao satria nandray an' Jesosy fanontaniana zany dia mba miandro valina eny tompoko sa hoy sa ahoana ny valiny eny tompoko marina zany deo tsika angetaeta ny ho tanteraka mila manomboka mila manoy dia tsy mahazo miala dia mila mamita ny critère ny famaritana ny fahatanterahana ny critère imperfection dia io zéro io ary mahatsara anazy tsy maintsy zéro lo ianao miankina amin'Andriamanitra fa afaka iaina fahatanterahana noho ny amin'Andriamanitra anisan'ny perfection dia zao zéro oubli tsy zavatra dino zany tena akikinao afaka ampijoro anao Andriamanitra hoe mba tsy ho be fanadorona ntsony ianao ino tsara anaty perfection zany dia nefa Andriamanitra miteny fa possible izy possible zany tadidinao numéro téléphone-ny mpiara-miasa aminao rehetra na dia vera ny téléphone-nao hatramin'ny plaque numérologique sy ny numéro carte d'identité ny mpiara-miasa rehetra ao ampiasana ao zao misy miteny koa ny lacan zany perfection aloha resantsika eto na tsy ilainao ary zany possible zany possible miala ao an-trano ianao tsy zavatra dino possible tonga any ampiasana ianao tsy zavatra dinonao any an-trano possible vita ny journée tsy zavatra dinonao tamin'izay nasaina nataonao ao ampiasana ataovy amainina moa reto possible mody avy ao ampiasana ianao ho any an-trano tsy zavatra dino any ampiasana tsy mahafinaritra ve zany ataovy eo amin'ny toeran'ilay adino ianao dia ho hitanao fa mahafinaritra ny tsy manadino zay aloha ampianariny tompontsika makany toeran'ilay adino dia ho fantatrao ny asarobidiny hoe tsy tokony anadino anizanisa anisan'ny perfection zéro retard tsy misy fahatarana zay atao fa tonga ara-potoana fahatelo zéro erreur tsisy fahadisoana mahatonga zany omen'Andriamanitra mba afahantsika misaintsaina hoe ohatr' zany le izy raha tianao dia afaka iainana zany raha tsy tianao moa efa nomena le izy fa tsy voatery ho voarainao zany nefa raha mandinika tsika ilayntsika zany satria na eo anatren'Andriamanitra tsika mahafinaritra be zany hoe tsy zavatra dinono zany zay nitenenin'Andriamanitra rehetra zay asa nataon'Andriamanitra hatramin'izay mampety ny fahafahanao mifandray am-po tsara amin'Andriamanitra ny tsy fanadinonao zay efa nataony ary mampatanjaka ny finoanao zany
zay mahatonga ny baiboly miteny hoe azadinoina ny fitahiny rehetra. Misy olona zany manadino ny fitahiny rehetra fa maika amin'ny fitahina manaraka. Tsy hiditra any amin'ny manaraka raha vao manadino ny taloha. Le taloha resahako fitahina. Fa raha ny amin'ny passé anao sy izay mety nitranga tany aloha nandratra na nanimba aza matsiaro ny lasa. Misy équilibre, misy zavatra mila adinonao dia misy zavatra mila tsaronao. Alléluia. Ary le faefatra andresantsika androany dia zéro excuse. Tsy tokony hisy fialan-tsiny. Tsisy azoko pasteur le toroteny pasteur Adolphe Omaly excuse zany. Da navavaka. Le Andriamanitra nampiteny azy afaka nokatra ny sainao. Fa mateo anao midésiste teo am-pianona voalohany fotsiny ianao mihitsy zany tsy te hiaino. Mahitsy be zany za te hiaino anka ianao mieritreritra fa te hiaino fa tsy misisika tsara ianao dikan'izay tsy tena te hiaino ihany zany. Afaka mangataka tompo tsisy azoko le iso za tsy ala. Fa maninona no men'Andriamanitra teny mora be ohatran'ireny. Nareo fa tsy mandinika zany hoe anatin'ny herinandro mba dinio anie ny teny sarotra omen'Andriamanitra ahafahanao mandinika mandroso miaraka aminy. Fa maninona no entin'Andriamanitra amin'izany niveau zany ny fiainam-panahinao? Mila vaniny ve izy alohan'ny fiaviany? Sa sao dia izay ny takina mba hitsena fiaviana ianao? Sao dia be dia be ny olona ny variana amina 10 minitra isan-kerinandro fotsiny ny ampisakafo ny fiainam-panahiny dia kere ny fiainam-panahiny. Fa tokony isan'andro ianao ny mamoky soa ny vavanao. Mba hisy teny avy ao anatinao. Renao mihitsy hoe zao ny fampaherezan'Andriamanitra ho anao indray ho fampiomanana ny fiaviany sy ny fiverenany. Ka za tsisy méga afaka mijery diffusion dana mividy flash alaiviny MP3. Ka za tsisy flash manana telefônina ianao ka tsisy tsony telefôna fa fao zay tsy ilaina telefôna toroteny ampidirina azasiana excuse. Zavatra tsisy dikany tsy mampandroso ny fenonao telefôna fa zavatra mampandroso indray no ataonao deuxième plan. Zay le mila soroana dia ny androany. Fataro ny essentiel tokony hifantohanao. Manjary lasa lany fotoantsika amin'ny zavatra tsisy dikany. Nefa Andriamanitra te hitanao any amin'ny dingan'ny voninahitra tsara lavitra. Isan'ny mamaritra ny atao hoe tanteraka na ihany koa ny tsy manatsiny ny karazan'olona anankiray mahavita miaina tsy misy fialan-tsiny. Point faharoa tafiditra ao anatin'ny finoana ny tsy fanaovana excuse. Ary zay mahatonga Jesosy miteny amin'ilay marika toko faharoa ny 15 azafady tompoko hoe mba sokafantsika vetivety. Marika toko faharoa ny 15 naran'i Jesosy. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo eo amin'izay le izy. Inona le finoana hitan'i Jesosy? Le nsisika. Le tsy mora ny lavolefina sy ny raviravitanina satria nisy nanakana ny fandrosoana teo amin'i Jesosy. Mbola resahantsika to dia dinganiko aloha le izy. Mamonjeny ao sekoly maraina. Maraina loatra. Mamonjeny lavitra le izy. Mila frais. Aizako hoe dia isan'andro foana ve? Excuse daholo zany. Raha fantatsika ny asaribidiny zavatra ataon'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra amono fotoantsika. Nefa le fotoana tsy maty raha hoentinao eto fa maika aza velona. Sady ririnina tsika zao aninoko fa mety zay mihitsy nandrahan'ny tompo anavo maraina. Ririnina mihitsy tsika zao. Mampiteno miboto fotsy mihitsy zao vanim-potoana zao. Oaisenao. Dia mila vitanao miteny hoe miala. Dia hamonjy ny Andriamanitra. Za efa tratra nyity dia mikisikisina veo manenina. Tsy boto fotsy akory namonjy ianao. Rehefa raikitra amin'izay no oaya jerijery ny boto fotsy ianao. Le Andriamanitra tononao aveo mijery anao hoe ianao tsy tonga maraina. Na foinao any ny boto fotsy dia zao ianao vao mitady fody amiko. Ohatry ny hainao Andriamanitra manao izy moa zany tsy manao an'izava. Renao be ianao no menatra andeha ho aminy hoe ohatra re. Fanamasina efa mampifo maraina aminao amin'ny 5. Fanamasina efa eo zany. Voaza. Tena tsy mifo. Efa fanahy fifoazana mihitsy ny tonga eo aminao vao maraina zany. Dia ataonao programanao maraina dia fanatrehana bon. Jery amin'ny fito sy fefany ianao mbola tsy mandeha ny direct. Zay zany sitraky ny tompo. Nefa fantarao tsara fa ny fito sasany direct vao mandeha. Ianareo tsara ny zavatra mampimebe. Dia fito sasa mahery 5 io fa manomboka aloha anaraka. Dia eo mpanarahana eo dia miteny izy hoe votre méga n'est plus le anna le méga il le mapa. Izay zany sitraky ny tompo. Tonga amin'izay dia amin'ny sivy misy problema saribahana.
tafiotra Goliaty eny ambony sambo miaraka amin'ny tafiotra miaraka amin'ny aizina zany hoe le problema zany sady tafiotra trehana le Goliaty eny ambony sambo misy ianao mbola anaty aizina nareo menakafy izy akeny atsoinao ahatra mbola misy tsy mamaly fa izy amin'ny fiantsonao rehefa sendra zay Jesosy le Jesosy niandry anao tamin'ny fito no atsoinao amin'ny folo satria tsy tonga teo amin'ny tamin'ny fito ianao dia amboariny dia saintsainy hoe mipozinao iresaka aminy hoe bonjour bonjour ao nakatsika tsy niona tamin'ny maraina nga tanareo vela izy tsy resaka fanentana zany hoe tonga avy eto foana fa atao fitsafa ny asarbidin'ilay izy sokafo lavidavitra koa maninona no ataon'Andriamanitra isan'andro maninona ary izy ity tsy nataony indray mandeha isam-bolana manana tsy nataony hoe sekoly indray mandeha anatin'ny 3 volana ho voaraina ao anatin'ny adiny ray zay ilainao mandritry ny taona tiany olona zany fa ny hoe tonga avy isa-maraina karatsinonako dia tsy asa zany mba fantatrao fa am'rain'Andriamanitra ny asa rehefa manetry tenina tonga eo aminy misy vavolombelona anankiray zay tadidiko foana fifadikanina zoma dia nitoy zoma ariva izy zay sa sabotsy tadidiko sabotsy fifadikanina sabotsy dia namonjy fifadikanina le mpanompon'Andriamanitra fifadikanina moa zany tany amin'ny 3 tamin'ny 4 vao nirava nitsena amin'io sabotsy ny tena mandeha dia sady mifadiana izy mitebitebika ely any nahoana nitsena satria sabotsy ny mba tena mipoaka tsara isan-kerinandro fa mifantoka izy hoe Jesosy tena loko mifantoka eto mifantoka tonga tany an-trano tamin'ny fito nosokafana nitsena nakatina tamin'ny valo fa feno ny vola Andriamanitra ne tsy adaly tsy hitany ve zany tena kaikinao fa dia iza loatra le Andriamanitra nanao masonao hoe antany mihitsy izy fa iza loatra le Andriamanitra nanao masonao hoe tsy hitany ve anao tonga eto io hitany fa zao nefa tsy le fahatongavantsika eto fa le fahatongavantsika eto miaraka amin'ny toe-panahy ny fialantsika eto miaraka amin'ny toe-panahy voahintsy feno izy zay satria indray tsika raha ameny présence eto fotsiny dia tsisy ninitrangandray eo dia ho reraka dia tsy ho tonga ntsony hidongy tsika fa le izy tsy enao tonga fa enao tonga eto miaraka amin'ny toe-panahy ray zay dia enao mialeto rehefa avy eo miaraka amin'ny toe-panahy voahintsy zany hoe me mandroso hatrany ianao raha efa malemy fanahy ianao dia mbola malemy fanahy mihoatra ianao mialeto zany dia mbola reglena daholo le tsy mety be dia be na mety vitsivitsy sisa fa tsy mampaninina fa mialeto ianao tsy tahaka an'izay idiranao fa misy tombony ara-panahy ho an'Andriamanitra sy ho anao finono fa ina dikany hoe finono anisan'ny définition finono anankiray be dia be ny définition be dia be tsy ananantsika tsy ho anatin'ny adiny ray mihitsy fa anatin'ny ty anjarandro amarain'ity kosa aloha dia omen'Andriamanitra ny rappel hoe inona ny dikany hoe finono ny dikany hoe finono rehefa mitenany hoe mino aho ohatra miteny zao Andriamanitra hoe sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra dia mino aho fa madio am-po aho zany zao dia ny dikan'izay teninao zay dia zao tsy maintsy madio am-po aho zay nateo finoana tena akaikinao raha vao mino ianao hoe dia tsy maintsy ny dikan'izay hoe Andriamanitra nampianatra an'izany tamin'ny Abrahama satria Abrahama no ray mino Genesis 7:13 zao voalazany teny amin'ny laran'i Jesosy ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama tsy maintsy ho forana ny ompi-kelinao sy izay novidianao vola ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo ho fanekena mandrakizay na tsipin'Andriamanitra izay teny izay dia voarainy Abrahama anisany naharay mino azy ny fahatsapana fa rehefa finoana ny resahana dia tsy maintsy ny dikan'izay ka rehefa ny teny Andriamanitra hoe mila mino ianao fa forana ny lehilahy rehetra ao aminareo dia dikan'izay tsy maintsy forana daholo ny lehilahy rehetra Jona mpanao batisa dia nilaza amin'ny Jona 4:17 amin'aran'ny Tompo izy tsy maintsy mitombo za kosa tsy maintsy miena Jesosy koa dia niteny ao Matthieu 5:20 rehefa teo Getsemane izy amin'ny anaran'i Jesosy dia nandeha fandrono ny tompoka ny vavaka hoe raikô raha tsy azo esorony ity fa tsy maintsy hosotroko finono zany ka raha mino ianao fa ho avy eto amin'ny herinandro ambony maninona tsy maintsy tonga eto ka izy paster amin'ny latsinay zany misy rendez-vous tonga dia tena amin'ny fito sasany atsio le olona dia tenenao amin'ny sivy avy afaka aka le izy rendez-vous ny amin'ny TLS le rendez-vous nalainao mihitsy zany tokony efa natao tamin'ny 12 fa fantatrao fa rendez-vous amin'Andriamanitra le amin'ny fito
pasterako zany mihitsy le izy ka Hébreux 4:9 fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy misy ny fankasitrahan'Andriamanitra rehefa miaina am-pinoana isika fa izay manantona an'Andriamanitra dia zay mino hafa ho raim-pianakaviana modely ao an-trano tsy maintsy zany manomboka eo miova daholo ny fomba fiatrehanao fiainana tsy maintsy misy décision tsy maintsy tonga dia ray décision amin'ile tsy maintsy hijoroana satria izay no atao hoe finoana ny finoana zany tsy karazan'olona goragoram-piainana reny goragoram-piainana reny zany tsy finoana reny fa natao hoe finoana olona mahafehy tsara zay tokony ho atao mifanaraka amin'ny révélation reny avy amin'Andriamanitra rehefa miteny zao ny baiboly hoe raha vehivavy maneke vadinareo teny vehivavy zay tonga eto zany tokony miteny hoe mino aho fa isan'ny vehivavy manaiky ny vadiny za dia nytoy an'izay tsy maintsy manaiky ny vadiko ao izaho naka tsy mikonkorde mihitsy izy zany tsy misakorde sa tsy mikonkorde lehilahy manatrika eto indray zao sitrapon'Andriamanitra am'tokantrano raha lehilahy tiava ny vadinareo ianao zany tokony mandre an'izany teny zany mino aho fa isan'ny lehilahy tia ny vadiko aho teny eo ambadika izay tsy maintsy tia ny vadiko aho ary misy tio kely eo boky Kolosiana ary aiza mora sositra aminy mampiovan'Andriamanitra fa ny andrem-bavilanitra atao azay kely voalo andrem-bavilanitra dia mahasositra fozy Andriamanitra tsy raison sositra satria efa teneniko elo aza sositra raha tsy niteny Andriamanitra dia azonao atao le izy zany efa mahita efa complet ny baiboly ohatra rehefa niteneniny daholo ny zavatra rehetra dikan'izay ianao mety tsy nahavaky ala izy efa niteneniny le izy zao efa niteny fa misy ny elo ary izy koa niteny fa rehefa migadona ny fahafatesana tsisy safidy tsony efa niteneniny zany ary efa niteneniny fa zay mandray an'i Jesosy ny voavonjy efa niteneniny zany hitanareo ve aleo mamaky baiboly mba hahafantatra zay efa niteneniny fa ohatry ny lalàna mivoaka ny firenena sy fanjakana anankiray misy terme manao moa le terme hoe toute loi maninona égal maninona moa zay lalàna mivoaka dia toy ny lalàna efa fantatry ny olo ahoana tsara moa nul n'est censé ignorer la loi tsy misy olona tsy tokony hafantatra an'izany hoe ay ve zany lalàna e ianao tsy nahafantatra fa lalàna efa miatra dia mahailo zany tsara zany mianatra lalàna ihany sao dia manaonao foana misy lalàna mivoaka tsy mahazo mikitika voatabia raha tsy mividy ianao tsy nahafantatra kitikitianao voatabian'olona gadra dia gaga ianao hoe voatabia koa ve mampigatra raha zay ny lalàna dia migadra ianao satria zay mivatotra lalàna ka za tsy nahafantatra rehefa tonga eo tsara tsy izy zany za tsisy an'izany hoe za tsy nahafantatra tandindony ny fitsarana hitsarany Jesosy ny velona sy ny maty dia ahoana pastera zany ty misy fanontaniana pastera ty lefa soary za ihany zany fa tsy hoe manangatany ianao dia ahoana pastera le olona tsy nahainao an Jesosy ny ambanivohitra be reny dia ty laza aminao efa naheno izy mbola tsy nahay mihitsy izy ka ndray mandeha izy niakatra tao amin'ny tany ambanivohitra be zareo mipetraka fa ndray mandeha izy niakatra tao amin'le tanan-dehibe kely any amin'ny ambanivohitra amin'le tsena eto le misy le tsena frips le ana le fluo be dehibe reny dia rehefa tonga tao izy dia nisy mpitolo filazantsara katekisika anakatety hoe Jesosy tianao iny efa naheno izy fa tsy haiko hoe nandray ve izy alleloia tena akaikinao rehefa mampiasa finoana hoe dia miala ny hoe enganie hoe lasa tokony hoe dia mefara amin'ny hoe tsy maintsy hoe enganie mba ho tanteraka tena tokony olona tanteraka raha zany fitenin'Andriamanitra zany tsy maintsy olona tanteraka alohan'ny fiavian' Jesosy fifantohana lasa tanjona le anehoantsika izay finoana izay ny tany mila vita ao anatin'ny eninandro ny famonjena mila vita ao anatin'ny 3 taona tempolo tao Jerosalema mila vita ao anatin'ny 7 taona fiovanao mila vita alohan'ny firavan'ity fotoana ity fanadevozana tao Egipta tsy tokony ohatra ny 700 taona fababoana tamin'ny Babilona tsy tokony ohatra ny 70 taona misy fotoana sy fempotoana fa tsy mandehandeha gona
hoe avy alao iova amin'izay itiavako azy. Le itiavanao azy mitsoka ihany trampetra. Mila aingana be ny fanapaha-kevitrika. Androany tsy maintsy miova. Point fahatelo a, misy idiran'ny fahazotoana koa. Ny olona kamo ny be excuse. Oponina toko faharoa amby roapolo na 17 aminaran'i Jesosy. Hoy ny malaina, misy liona ny ivelany, zay mahatonga tsy mamonjy sekoly. Ho fatany sasany any an-dalambe a, zay mahatonga tsy mamonjy sabotsy. Dia fantatra fa misy liona. Dia mba mitsiritsirika amin'ny firy mandalo le liona. Amin'ny enina fo aza amin'ny 5 dia miala mialoha fandalovan'ny liona raha tena materenao a. Fa tsy hoe ampifanandrifianao amin'ny fandalovan'ny liona ny mody tsiritsirianao anaovanao excuse fa tsy ho avy ianao. Aka le liona any ohatra ny liona misaina be, ovaovainy foana, dia makakarine kely ianao. Raisinao mandritra ny ray matery mantsy le izy, raisinao mandritra ny ray volana hoe androany izy a tamin'ny enina niala teo tamin'ny enina sy 5, raisiny rapitso fa ho hitanao fa miaraka amin'ny matematika dia ho fantatrao firy izy mivoaka eo amin'ny herinandro. Fantatrao io e. Ifankazatra ianao sy le liona. Dia ho vitanao sy ho hainao ny miala melohan'ny andalovany na mety ao aoriana ny fandalovany. Obolona 26, 13, 14 aminaran'i Jesosy. Hoy ny malaina, misy liona any an-dalana, misy liona tsy an-dalambe. Grevony. Tsisy busy. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriny. Ny boky ny obolona dia mampianatra fa ny olona kamo mahita fialantsiny foana tsy hanaovany zavatra, nefa ny finoana manao zavatra. Isan'ny fototry ny fialantsiny eo amin'ny fiainana zany a dia ny akamoana. Aza marinina ny akamoana fa diserneo fantary tsara izay fanazy ao anatinao. Ay androany mba matory kely aizako hoe dia hamonjy sekoly foana. Misy fotoana atoriana. Eny ambony bus matory e, zay anankiray zao zay. Fa tsy mitondra ninninina. Dia raha sendra tafahoana amin'ny mpiara-manompo dia alainy sady alefa amin'ny gropy. Eo tsika hijerena zavatra nytenenin Jesosy ara-panoharana. Nanao tantara Jesosy ary mampepita lesony Jesosy anatin'ny tantara azy omeny dia handray an'izay lesony izay tsika androany mifanaraka amin'ilay hoe zéro excuse. Tsy tokony hisy fialantsiny. Misy foana ny azo atao. Tena akaikinao, misy foana ny azo atao hoe. Eto zao raha misy olona efa lehibebe ka te hianatra, mbola possible zany. Resa be ny hoe efa lehibe zay, tsy te hianatra ny dikan'izay, mody efa lehibe zay. Ty paster ty, zay aloha ny androany. Misy foana ny azo atao. Luka 4:10 ijerevantsika ny zavatra tantarain'i Jesosy dia mandray lesontsika dia mamarana ny sekoly androany maraina. Luka 4:10 ny 9 ka hatramin'ny 4:20. Avy ireny hoe misy foana ny azo atao hoe. Afaka miova hoe. Te hiova hoe. Tsy maintsy miova. Amen. Afaka atao hira zao zany. Maniry ny ova. Ataovy tonga any amin'ilay tsy maintsy. Alleluia. Fo maraina ianao tsy maintsy tsara fanandro any. Tsy maintsy tsara toetrandro any. Tsy maintsy malemy fanandro any. Tsy maintsy tia mpandeha moto andro any. Ha? Alleluia. Tianainao pastera mpandeha moto ah. Tsy maintsy mandefitra andro any. Iomanana ne zany fa tsy eo midona vao tsy hita izay atao ala izy. Iomanana zany androany indray. Vao misy an'izao, zao ny avaliko satria miomana ampinoana. Vavaka andeha ny-tsena. Fa raha tsy mandeha ny-tsena tsy maintsy mifaly. Alleluia. Raha vao asianao fifaliana tsy ampozinao ny fomba ampitsipadian'Andriamanitra n'io zavatra io. Tsy ao amin'ilay tsena anao matsiana Andriamanitra. Ianao zany mijery ilay tsena tsy mandeha, Andriamanitra mijery anao tsy mome. Asika ve zany?
Ianao mijery ny tsenanao tsy mandeha Andriamanitra mijery anao tsy mome satria Andriamanitra afaka hanokatra lanina fito be dia be akoatra ny tsenanao amenao izay bangy etretinao fa feno olona tsena. Fa manintsika ny isaina efa tsy maintsy io tsena io ny andeha. Fa izy ny teny fa io tsena io no ampandehaniny afaka pahita fity fotsiny tsotro zao izy avany amin'izay tsy fantatra tsy ampozinao antsoinao vao maraina tompo androany indray misy anjara avy aminao ho ataon'Andriamanitra anie zany. Tsika ne tsy miankina amin'izay hita amin'ny maso hoe za reto tiany amitsika ao ndreto rakizy raha io no mipoaka tafitsika izy Andriamanitra hoe tsy io no mahatafa anareo fa za. Zany Jehova tafa. Anarina mbola tsy hainao zany. Jehova mahatafa. Alleluia. Tsy midika zany hoe tsy asa. Ataovy le asa. Fahazapetraka ny fonao. Velao Andriamanitra amangy apahita fity anao. Fakina anaran'i Jesosy. Aroa Jesosy taminy. Nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe. Izy io teneniny efa miteny ohatrany izy dia izy Andriamanitra io zany. Dia nanasa olona maro. Enao le olona maro asainy. Manasa antsika anatrika sekoly. Manasa invitation. Ary naniraka ny mpanompony izy. Ireo pastera be dia be misesy manao vaovao am-piangonana. Tamin'ny fotoana fisakafoanana ilaza amin'izay fanasaina hoe andeha efa voavoatra zao fanasana efa ho amin'ny fito maraina andao hamonjy sekoly. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana excuse. Voalohany taminy efa mividy tany tsy hoe mitifitra mpividy tany izay manatrika eto ny tompo fa fanoharana ilay izy ianao mpividy tany sy mpivarotra tany ao amin'i Jesosy tsara. Alleluia. Sy ova-mainana tsara zany tandremo variana mividy tany zany tia ny tompo tenenina. Masina ianao ekeo ny fandavako. Fa manina raha vonjena aloha ilay invitation dia aveo jerevana ilay tany. Le tany vao mividinao ilay invitation tonga meloha ny fividiananao tany. Ary io ny anankiray efa mividy 10 fiara dia andeha hamantatra azy anala rodazy. Masina ianao ekeo mifandavaka. Maninona raha vonjena aloha ilay invitation esorina rodazy ny fiara avy eo. Ary io ny anankiray efa nampakabady koa amin'izany tsy afaka mankany. Teneno madama fa mahandry raha alina izy avonjena aloha ny invitation. Ho atao foana io. Vonjeo aloha ny invitation nataon'le mpanjaka le lehibe. Ka le izy tsy aritrako. Zay mihitsy le mila entinao amin'ny tompo zany fa zay hampanotanao zay. Satria misy invitation zay raha tenao satria misy zavatra tsiarotsiarotro kely eo amin'ny fiainana. Nao tsika isaina ane. Io olona ny invité io sady gouverneur maire. Vao fetena moa fetiny tamin'ny fety de maire. Sady be ny tanàna izy ny gouverneur. Misy problème ary le tany vidiana. Mila sonia ny gouverneur sy be ny tanàna. Iveriny eo amin'le lehibe nanasa ny lavina zany le avy mikarakara hoe le tamin'ino dia azonao an-tsaina maso be le gouverneur mijery hoe ay kay mila ihany. Zao ianao mila nefa tamin'izany mba nilanao. Misy problème le omby nisy nangalatra izy folo. Tsy maintsy makeo amin'ny gouverneur nefa manao le déclaration de perte. Raha minitra fahanginana kely isaintsainantsika n'izany teny be dehibe zany aloha. Manasa anao isa-maraina amin'ny sekoly Andriamanitra dia tonga avy amin'izay. Amboary io fotoana io azo amboarina ane io. Tahaka izy ne pasteur Liana le manatitra ny ekizy amboary atero aloha teneno maîtresse amin'ny enina zay dia efa alefako aminao. Na ny ekizy ary faly manadin-droy lalaovana vao miditra rentrée. Tsy azonao zany teneniko zany fa saintsainy tsara. Tsy hita le vady vao napakarina. Tsy maintsy hanao avis de recherche mila ny gouverneur anetsika mpitady vady tsy hita rehetra. Azonareo ngamba an'le izy. Ianao ne hiverina eo amin'Andriamanitra foana ary tsy maintsy ho eo ane ianao. Toy izy koa le izy fa tapitra aloha zay parenthèse kely zay.
ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Tezitra ny tompotrano. Misy zavatra izay mahatezitra an'Andriamanitra. Rehefa asiantsika excuse ny invitation any. Jesosy manao ny tantara io. Jesosy tsy niteny ale tompony tezitra fa tsy za. Matona ampitainy io. Ianao mila endry sy misaina tsara hoe inona tsara natezitra azy ony. Tsy tonga le nasaina fa be excuse. Nefa ho an'le olona, ho an'izaka le sakafo hoe le fotoana ne tsy hoe ijerena n'ilay tompotrano isakafo rery. Fa na zay koa ary matoa invitenao tonga ava fotsiny e. Zany koa mbola fanamboarana hoe tonga eo dia hoe jereo ny fisakafoanako. Dia mitehaka ianao aloha zany ko. Fa teto tsy zay. Fa teto fiara misakafo. Zany hoe le sakafo vonona zany ho anao. Teneno akaikinao. Manomana zavatra ho anao Andriamanitra hoe. Zay io fanoharana io hoe. Dia manasanao izy hoe ho eo amin'le toerana. Anomezana ianao. Le nomanino anao hoe. Ny tsy zakan'Andriamanitra zany le vita le fanasana dia nona. Efa nisy fanasana tokony ninanana any amin'ny fotoana tsy izy dia ianao niteny hoe nona. Fifandosom-potoana zany. Toiziko. Tezitra ny tompotrano anao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana ho eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana eto an-tanàna ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary mandringa. Ary io ilay mpanompo tompoko efa natao izay nandidinao mbola tsy fehiny ihany ny trano. Hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony mandehana ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lazaiko aminareo tsisy anandrana nahandroko ireny ny olona nasaiko ireny na dia ray akory aza. Ny fialatsiny ry havana na ny excuse dia sakana tsy sitrahantsika izay zavatra lehibe no manin'Andriamanitra. Eto fanasana lehibe, tsy fanasana kely, ary tsy fanasana tsotsotra, tsy cocktail de bienvenue no maniny tao. Fa araka ny fahafantarako azy amin'ny histoire biblika entrée fito, résistance 400, dessert 30 karazany. Fa tsy tonga ny olona. Ny ampitson'iny misy nangataka mofo to amin'io, mba me mofo nangataka nareo mpanakarena tsy mba misaina mba me mofo zay. Omaly nasiana betsaka tsy tonga ny ampitson'iny mitady mofo mananina. Misy fotoana mahamety ny zavatra rehetra. Ny excuse dia sakana tsy sitrahantsika izay lehibe, fanasana lehibe, fisakafoanana hariva lehibe ho manin'Andriamanitra. Ny excuse na fialatsiny dia sakana tsy sitrahantsika izay rehetra efa vonona. Le mpanasa tsy niteny hoe samy mitondra an'izay mba voatsirambo ny tanana dia miara-mihinana, tsy zay. Tsy mila mitondra ninninina ianao. Efa vonona ny rehetra tokony ho anao fotsiny, fa mila tonga fotsiny ianao mamaly an'ilay invitation. Azo raisina koa io Andriamanitra manasana hoe tonga avy aty amin'ny trano fahalemem-panahy. Tsy mila mitondra bagazy be ianao. Ianao fotsiny tonga ao dia misitraka miaina le fahalemem-panahy zay ampiainan'Andriamanitra. Ny excuse dia mahatezitra ampanasa, efa hitantsika teo zay. Ary anisany zavatra tsoahany tokoa dia zao, positif be ny invitation, fa raha vao manasa Andriamanitra, zavatra tsara zay. Aika Andriamanitra rehefa miantso anao sy manasa anao, misy zavatra efa vonona. Ko ny famalianao dia amin'ny fahafahanao misitraka izay efa vonona. Rendez-vous amin'ny zavatra lehibe sy vonona avy amin'Andriamanitra no ny tadiavan'ilay olona excuse. Positif ny invitation, fa négatif ny excuse. Rehefa mahaino an'Andriamanitra ianao dia ataovy manongilina tsara ny sofinao, mangatatanjaka avy amin'ny fanamasina hanosika anao ankatoa hifanaraka amin'ny zavatra teneniny. Teny zao Andriamanitra, asaininareo rariva amin'ny fiaraha-misakafo. Vao mahaino an'izay to dia manamboatra programa. Akarariva tokony anao zavatra hafa, ajanono ny zavatra hafa fa mandehana amin'ilay fanasany nanasany lehibe anao. Ohatra amin'ny andavanandrom-piaina efa ndresantsika teo ihany, resaka mamonjy fotoam-bavaka, resaka fahazaran'ny ratsy, resaka toetra ratsy, aza sy ny excuse. Hoe teo anatrehan'i Jesosy dia mpanjiny Jesosy, fa afaky ny aina fahatanterahana zasy ianao mijery azy. Jesosy lay tsy nanota mihitsy, zasy ianao afaky ny ijoro ho lay tsy manota intsony. Tena akaikinao, Jesosy tsy nanota mihitsy hoe, fa zasy ianao tsy manota tsony hoe. Amen. Fiainam-panahinao
aza velisy excuse ketany pastera rehefa le ariva zany areraka ataon'ny ankizy sovaly atao madama tsy manao sovaly ataon'ny ankizy any no tapatamosiny be dia be zavatra mitranga jery vaovao ianao reraka amin'le vaovao tsy hita hoe any sakafo koa laniny ankizy zarana nefa za efa mbo teny amelao tsy tavavavaka tsony tsangana tompo vita sonsorony tana aloha mandoalika indray fa ina mitsangana sa mandoalika sady mitsangana mandoalika tsy haiko zay anaovanao azy eo fa sady mitsangana mandoalika fa omeo foana fotoana ho an'Andriamanitra alohany andeha matory tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra raha tokony izy aloha mandeha matory tsy maintsy mamaky baiboly tsy maintsy misaintsaina teny tsy maintsy mivavaka misy tsy maintsy be deaibe fa ndana mandroso aza miandro fotoana hoe za rehefa ny an-danitra vo amaky baiboly tsy any kalonao tao any dia mikohaka dia mandendeha dia makaina eny mety tsy mandaa mety afaka mamaky baiboly tsy sao dia tonga any dia hita pa ty misy baiboly zao ty an-danitra hitanao ty mba tsy isian'izay fa teny mbola omen'Andriamanitra ny fotoana feheziny emploi du temps anao misy zavatra tokony ho atao misy zavatra tokony ho vitaina misy zavatra tokony irosona ny atao hoe mino dia tsy maintsy tandremo ny fialan-tsiny tsy midika zany hoe tsy hiala-tsiny intsony zany tsika mety misy ny zavatra tsy azo anoharana fa raha mbola azo atao dia ho resena manomboka androandro ireo karazan-javatra tsy azo anoharana maro samy hafa teny akaikinao sokafo ny fo hoe mangatata olo-tsaina avy amin'Andriamanitra hoe anome hevitra ny tompo hoe hevitra tsotra hoe amana olana sarotra hoe fa eo izy hoe miaraka aminao dia misy foana ny azo atao hoe amen dia manomboka androany miainga miaraka amin'izany fahamarinan'ny teny zany saintsainy le fianakaviana ny tondra le marary rehefa tsy hitany hoe hoentinaiza le marary ho ampidirina izy rehefa nikatona dolo ny varavarana rehetra feno ny lavarangana feno ny takotokotany nampidininy avy any amin'ny tafitrano misy foana ny azo atao nanao fanasana lay lehibe tao an-tanàna vonona ny fanasana vonona ny nahandro vonona ny zavatra rehetra fa nahita hirika ialana tamin'ilay fanasana izay nasaina dia tezitra amin'ny mpanasa satria efa vonona ny zavatra rehetra misy zavatra mila resena reseo miaraka amin'i Jesosy ny toetra ratsy fahazaran-dratsy io zavatra be deaibe tsy mampahazo aina an'Andriamanitra io reseo omeo an' Jesosy io ary mandrosoa tsara miaraka amin'i Jesosy ianao tokony olona tsy maintsy mivavaka tsy maintsy mamaky tenin'Andriamanitra tsy maintsy mamonjy fotoam-bavaka iaina fahatanterahana iaina finoana ampiasan'ny zotom-po efa napetrako atao anatinay mba tsy hoisan'izay nasainao ka hiala-tsiny tsy sitraka ny fanasana lehibe sy efa vonona avy aminao ifonany aminao tompo misy fotoana mitondra excuse eo ny atrehan'ny fandrosoanay tokony ataonay miaraka aminao min'izay fa fotoam-pivererana ary fotoana ahafahanay tompo tena tafatoetra aminao andro amaraina misaotra betsaka mampianatra anay fiainana ianao rehefa ny saina ny amonjy anay ianao Jesosy dia tsy maintsy nyvonjenao zay ary ny aretanao ny zavatra rehetra mba ho tanteraka izany famonjena izany vavaka ho any tsirairay avy izay tonga maraina mameno voninahitra anao mba hatonga anay Jesosy tsy ho karazan'olona be fialan-tsiny eo amin'ny androm-piainanay fa ho karazan'olona tanteraka amin'ny fijoroana na amin'ny fiainam-panahy na amin'ny fanoloran-tena eo anatrehanao sy ny fiainam-panomponay na amin'ny asa mandraharaha ny ao atokantrano ny amin'ny fomba hitondrana ny vady aman-janaka amin'ny zavatra rehetra mahakasika amin'ny fiainanay tompo dia entinay eto anatrehanao mba hiaina n'ilay fantanterahana efa atao anaty fa tianay izany tena tianay ny ho tanteraka tahaka anao ary misaotra ny amin'ny modely izay apetraka ao mba manomboka androany izay aomby amin'izay rehetra andrahanao anay tsy ametrahanay fialan-tsiny mahatonga ilay fahombiazana tsy tanteraka nefa anatin'izany tompo dia be famindrapo ianao ary izay koa mila manana famindrapo sy faharetana manoloana ny mety hoendriky ny tsy fahatanterahana misy manodidina anay tsy ny olona no hitakianay tsy hanao fialan-tsiny fa tombokay amin'ny tenanay aloha izany ary manampaharetana izay amin'ireo izay mifamaofao miara-miasa manodidina anay mety mbola
miaina ao anatin'izany. Misaotra tompo ny fotoana maraina fa voata ny toe-pananay. Afaka mamakivaky ny famaranana ny volana. Epita amin'ny volana manaraka izay amin'izay rehetra ataony dia tokony ho tonga saina izay Jesosy fa eo amina sakana anankiray dia manokatra varavarana 7 ianao. Anankiray amin'ireo fotsiny dia tafavoaka izay. Ray fotsiny. Indraindray nefa ininay tsy jerena le 7 dia mijanona eo amin'ilay anankiray tapony izay. Zany rehetra izany Jesosy entinay tao anatrehanao. Misaotra ray eo ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety manao fanahytsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra. Ho fisaorantsika ny tompo tena akaikinao miasa Andriamanitra hoe dia miara-miasa aminy ianao hoe manomboka androany hoe ahenao ny fialatsiny hoe le fialatsiny resantsika tsy fialatsiny amin'ny olona rehefa misy tsy mety dia mila mialatsiny amin'ny olona tsika. Zany ny fiainana ao amin'Andriamanitra sady fahalalam-pombo zany no fanajana ny olona. Fa le resantsika eto le azonao anapahana hevitra le mahakasika anao. Aza ilika le izy. Taxi be any aminay pasteur tem. Iny moa le fomba fitenina azo mo? Vodiazo be. Manomboka amin'ny firy vodiazo taxi be anareo? Amin'ny enina sasany amin'ny enina arany. Ka le amin'ny enina tsy vita dia vodiazo ao an-trano ianao zany. Ianao indray vodiazo zany. Azontsika ve le izy misy zavatra azo atao rehefa tena ka le izy na dia le tsodrano fotsiny ary voaray. Tsodrano eo voaray foana fa le teny koa ny tena important reto hoe. Dia anenjika tsodrano eo fotsiny. Fa le teny manovany ao anaty confirmer le tsodrano. Nyany aminay pasteur tsisy taxi be raha tsy amin'ny sivy. Tadiava solution hafa. Aiza ho aiza akaiky hoe misy taxi be indray. Hitanareo ve le misy zavatra azo atao. Satria mahatery sy mangetaeta hoe Jesosy nanao invitation raha mbola azoko atao dia tonga ary tsy maintsy tonga eo anatrehany. Dia rehefa tonga etsika efa nitenen'ny tompo teo tsy tonga fotsiny dia milasa ny zavatra rehetra indray fa miaraka amin'ny toe-panahy tsika tonga eto dia mivoaka etsika miaraka amin'ny toe-panahy voahintsy. Amin'izay fotoana izay sady présent ianao hitan'Andriamanitra fa nanaja azy ary nanetry tena mialeta ianao ankasitrahany satria voaova ny ao anatinao. Ny azakazantsika ty tsy fitahiana hita maso fa fitahim-panahy manova ny ao anatinao. Le ahatonga anao lasa tsara fanahy, mpandevitra, manahaka an'Andriamanitra amin'ny famindrapo, olo finoana, tsy mametraka ny fony amin'ny zavatry ny tany. Tena hoe mizavatra be deaibe, reny toriteny be deaibe fa misesy eto amin'ny sekoly reny raha misy fotoana dia avereno, mahasoa ny teny, averina. Dia anatin'izay dingam-piovana izay atao visan'ny priorité anao foana le hoe tsy maintsy miova. Misy zavatra mamatotra anao apetrao, tsy te anao an'io intsony tsy te hiaina an'io intsony tsy maintsy afaka amin'io tsy asika excuse mato ka izy ane pasteur efa le reradreraka iny dia tsy maintsy mandray kely. Iny mba manala avizanana kely, tsy avizanana ny esoriny iny. Zavatra hafa tsara be no esoriny iny eo aminao raha vao tsy afaka amin'iny fa mampiasa finoana miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia ho voatahinao. Tsangana dia raisa rontsodran izay tenono amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka aminao ny teny tompo hoe aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany ianareo izay any an-danitra. Mahita ny fanampiany fanamasina ho présent azo tsapaitanina réel be mihitsiny, tena marina be azo tsapaitanina, mivaingana mihitsiny amin'izay andavanandro mpiainanao irahanao amin'ny manomboka androany, anampy anao iova nahaka an'Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny fandrosoany ny toe-panahinao, ny fiainam-bavaka ao, ny fanoloran-tenanao, fahafahanao mametraka ny finoanao amin'ile dingan'le tsy maintsy ara-piovana, ara-panatonana an'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy mandehana tontolo andro voataty tontolo andro ty. Eo Andriamanitra sy ny famindrapony sy ny fahasoavana. Io tokantranonao io hovain'i Jesosy io mifanaraka amin'ny fiovanao. Aza matahotra fa hanangana ny tompo, anatsara, ampiroborobo, ampahavokatra. Ho ataon'Andriamanitra tanteraka ny famatsiana sy ny fahabetsahana ara-potoana. Izay rehetra ny kasainao ka nentina mambavaka, aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra izany. Fotoana mahamety amalian'Andriamanitra ho tonga eny tananao izay valan'izay. Mandehana fa fandresena ny tonono eo amin'ny fiainao anaran'i Jesosy, fa ombiazana amin'ny lafiny rehetra izay atomboka miaraka amin'ny tompo ho vita soamatsara izany. Ny anaran'i Jesosy tsofina rano ny fiadanan'ny tompo eo aminao, ny fahasalamana feno ny hery sy tanjaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo